satria tonga amin'ny fotoana andraisana sy andrenesana ny tenin'Andriamanitsika amin'izao fotoana izao. Aina ho an'izay mahazo azy izany. Alleluia. Ka mba hitondrana ny hafatra dia vakina amintsika reto andinitsoratra masina ireto. Bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 120, vakina manomboka amin'ny 9 ny tenin'Andriamanitra ka hatramin'ny 9:90. Isaia 120. Vaky zao ny anaran'i Jesosy Tompo manomboka amin'ny 9:90. Fa ianao kosa ry Israely mpanompo sy Jakoba zay nofidiko, taranaky Abrahama sakaiza. Ianao zay efa notantana avy tany amin'ny farany tany ary natsoiko avy tamin'ny olona ka nilazako hoe mpanompo ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra aho, ampahery anao aho sady hamonjy anao. Eny hitantana anao amin'ny tanankavanany fahamarinako aho. Indro menatra sy angaiay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsininy izy. Eny ho levina zay miady aminao, tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsina sy zavapoana zay miady aminao. Fa izao Jehovah Andriamanitrao no hitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. An'izao indray aho, satria misy zavatra zay apetrak'Andriamanitra mavisatra ato anatin'ny folo. Naneo ny faniriany mpanao salamo teo mba hoentin'Andriamanitra sy ho tarian'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ny lalany sy izay rehetra ataony. Eto sy tario aho izy. Ho an'ny zanak'Israely indray dia nampananten'Andriamanitra fa hitantana azy ireo, izay midika hoe tsy hamela azy ireo irery. Amin'izay aleha, amin'izay ataony rehetra, no zany dia mipetraka ny fanontaniana. Fa nahoana naniry ho tarian'Andriamanitra na ho tantanan'Andriamanitra ny mpanao salamo? Ilaina ve ny fitantanan'Andriamanitra? Ilaina ve ny fitarian'Andriamanitra? Nahoana izy naniry an'izany? Ho an'ny mpanao salamo teo dia zao: fiainana efa napetra tamin'Andriamanitra ny fiainany, araka ny teniny teo hoe vatolampoko izy patery fiarovana ianao ka eny sy tario Andriamanitra. Ianao Andriamanitra no efa natao ho fiarovana ho ahy, mametraka ny fiainako aminao Andriamanitra. No zany tantany sy tario ato. Zany no antony natony azy naniry ho any tarian'Andriamanitra satria
ny fiainany dia efa fiainany napetrany tamin'Andriamanitra. Antony anankiray ihany keo dia noho ny fisiany fahavalo ary betsaka ny fahavalo, indrindra rehefa manompo an'Andriamanitra tahaka an'izao dia lazainy ten'Andriamanitra hoe devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka an'ilay namerina mitady izay anapa, tsy matoky tena amin'izay alehany izy, satria na hoaiza dia misy fahavalo avokoa. No zany dia mila ny fitarian'Andriamanitra izy, mila ny fitantanan'Andriamanitra izy. Jehova ho izy tario amin'ny fahamarinanao noho ny amin'ny fahavalo. Alleluia. Nahoana no maniry mitarian'Andriamanitra dia noho ny fahalalana ihany koa, satria misy tenin'Andriamanitra ao bokon'ny Jeremia 10:10 na dia ny 7:7. Jeremia 10:7. Jehova fantako fa tsy an'olombelona ny lalakalena na ny mpandeha ny fitariany. Fantatro izy hoy Jeremia, na mandeha ny olona na makany amin'izay tiany alehany izy. Fantatro izy fa tsy an'olombelona ny lalakalena fa an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tena mahalala ny lalakalentsika, mahalala izay tena lalana tsara sady mahasoa. Zany mahatonga ny olona maniry mba ho tantanan'Andriamanitra ny lalany. Ary jereo fa izao ny voasoratra amin'ny ohabolana 2:20, ohabolana 2:20, avy amin'ny Jehova ny dian'ny olona, ary ataon'olombelona hoana no hafantatra ny lalany. Zava-miafina anie ny lalakalentsika. Indray mety mireharehan'ny olona hoe ho any anana anao toy izao raha tsy te-hitady an'Andriamanitra izy fa manapaka ny tenany. Avy amin'ny Jehova ny dian'ny olona, ataon'olombelona hoana no fahafantatra ny lalany, na dia ny avoakany any ho alina aza tsy fantatrao. Eny na dia ny afaka ny adiny ray azy indrindra fandrampitso. Jehova irery ihany ny tena mahalala ny lalana izay tokony aleha. Alleluia. Noho izany hoe tsy tario aho sy Andriamanitra mpanosana. Ary izao no lazainy soratra masina amin'ny Isaia 9:7, Isaia 9:7. Izao no lazainy Jehova mpanavotra anao, dia ny iray masony Israely. Izao Jehova Andriamanitra mampianatra anao ahita soa, sady mitarika anao amin'ny lalana tokony alehanao. Alleluia. Zany ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra, nolazainy Jehova mpanavotra antsika dia ny iray masony Israely. Mampianatra izy mba ahitana soa, mitarika izy amin'ny lalana izay tokony aleha. Afaka mitarika anao amin'ny lalana izay tena izy Andriamanitra, izay tokony alehanao sady mahasoa anao.
ary atafitanao ihany ko. Rahalahy sy anavavy ao amin'ny tompo, ilaina ny fitantanan'Andriamanitra. Aza mirere hitantana ny tenanao manokana ianao, tsy mila an'Andriamanitra, na hitarika ny lalanao ianao, tsy an'olombelona ny lalakaleha, ataon'olombelona ahoana no ahafantatra ny sady. Jehovah tompo, hoento sy tario aho sy mpanosana. Jereo tsara fa Andriamanitra tokoa no mahalala ny lalana izay tokony aleha. Bokin'ny Isaia 30, 1:9. Isaia 30, 1:9. Koa na mivily eo amin'ny ankavanana ianao, na mivily eo amin'ny ankavia, ny sofinao dia andrehentenao ny fonao manao hoe ity no lalana ka andehana. Alleluia. Dia ampiseho mandrakarivo zany fa fantatra Andriamanitra ny lalana izay tokony aleha. Na dia misy lalana maro miankavia miankavanana ary betsaka ny sakely-dalana, betsaka ihany koa ny mpitaona aty ny lalana, zao no atao makanesa ry. Fa mampisaotra an'Andriamanitra, andreteny ny vonao ianao manao hoe ity ny lalana ka andeha. Alleluia. Mampisaotra an'Andriamanitra fa miteny Andriamanitra ary mampiteny ny fanahy masina izy, ka mampafantatra ny olona ny lalana izay tokony aleha. Eloha ny feon'ny fanahy ary mahaiza miay ny feon'ny fanahin'Andriamanitra. Ity ny lalana. Ka mahatonga ny soratra masina mampirisika amin'ny Salamo 7:5. Salamo 7:5. Akino amin'ny Jehovah ny lalanao, ary matokiky ho azy dia ataony tanteraka. Akino amin'ny Jehovah ny lalana, ka te hilaza aminao ny antony nahatonga ny mpanao salamo nangataka ty mivavaka mba hoentin'Andriamanitra sy hotarian'Andriamanitra. Alleluia. Satria Andriamanitra irery aty malala ny lala izay tokony aleha. Akino amin'ny Jehovah io lalanao io. Andriamanitra moa dia nampanantena ny zanak'Israely fa hitantana azy. Ny antony satria mpanompony reo, olom-boavidiny reo, sakaizany reo. Zany dia nampanantena azy reo Andriamanitra fa hitantana sy hitarika ny lalana. Olom-boavonjy reo, zanak'Andriamanitra ireo. Alleluia. Zany dia hotantanan'Andriamanitra. Ary mino aho, tena mino aho fo rehetra fa misy olom-boavonjy eto, ary olom-boavonjy betsaka eto. Alleluia. Zany dia azo antoka fa hitantanantsika Andriamanitra, hitarika ny lalantsika izy. Antony ihany koa izay mahatonga an'Andriamanitra hitantana sy hitarika dia izao, satria misy zavatra izay tian'Andriamanitra atao.
Sayatoko fahadimy amby folo. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Sayatoko fahadimy amby folo. Zao no lazainy Jehovah amin'ny voaosiny dia kirosy zay notantanako tamin'ny tanako ankavanana mba handreseko firenena eo alohany sy amahako ny fehikibony mpanjaka mba amoako varavarana eo alohany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Androso hoe alohanao ary andrafina ny totona sy anotoro ny varavarana varaina ary anabatabaka ny dividy ao meko anao nyrakitra ao maizina sy ny arenana fenina ao amanginginy mba ahafantaranao fa izao no Jehovah zay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Alleluia. Ka nitantana ny kirosy Andriamanitra satria misy firenena zay tiany ho resena. Zany no antony hitantanana Andriamanitra. Misy zavatra zay tiana Andriamanitra atao. Ary zaho fa misy asa tiana Andriamanitra atao eto amin'ity firenena ity. Noho izany dia hitantana Andriamanitra. Alleluia. Hitantana ny fiangonana izy. Ary efa misy zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny angonanao sy ny fianakavianao dia hitantana anao Andriamanitra. Satria misy asan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahana ao anatin'izany. Ka anokana vavaka indray isika amin'ity maraina ity ary vavaka lehibe mihitsy mba hitarian'Andriamanitra sy hitantanan'Andriamanitra ny fiainany tsirairay avy fa zava-dehibe loatra. Alleluia. Tena ilaina izany ka hoentina mamavaka. Mbola ao anatin'ny fiandohan'ny taontsika Andriamanitra le hitantana sy hitarika anao amin'ity taona 2020 am'araiky. Ilaina izay zavatra. Tsy afaka mandeha rery tsika ary tsy afaka mandeha rery ianao. Tsy mahavita ninninina ianao, olombelona ianao, malemy ianao. Mila ny fitantanan'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ary azo antoka rehefa Andriamanitra no hitantana anao. Ka melohany anaovantsika ny mivavaka io dia andeha aloha jerentsika ny mahazava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra, ny mahazava-dehibe ny fitarian'Andriamanitra. Dia mba tena ho feno etaeta tokoa ianao ka iray feo ampanao salama tario sy tantany ihany koa Andriamanitra. Alleluia. Koa raha hijery an'izany tsika dia ho hity zany eo amin'ny zavatra zay ataon'Andriamanitra amin'ny olona zay tantanana no ahitantsika fa tena zava-dehibe tokoa ny fitantanana. Fa Andriamanitra dia manao zavatra eo amin'ny olona zay tantanana. Tsy hoe tantanana fotsiny ihany fa misy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olona tantanana ary hita fa zava-dehibe izy. La Isaia 1:1 eo amin'ny andininy 10. Isaia 1:1 andininy 10 dia hoy ny ten'Andriamanitra: aza matahotra ianao fa mombanao ato, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Ampahery anao aho sady hamonjy anao, eny hitantana anao amin'ny tanana kavanany famariana. Alleluia.
Aleluia. Na mininana amin'iny zany ary na inona koa anjoanao rehefa tantanan'Andriamanitra ianao dia hovonjena Andriamanitra ianao. Ary ny olona izay tantanan'Andriamanitra ihany koa dia tsy avelan'Andriamanitra amin'izao fotsiny ihany fa ampaheresin'Andriamanitra ny olona izay tantanany sady omeny hery. Aleluia. Omeny hery ka na dia manemy azy ianao tantanan'Andriamanitra dia tonga ahery ianao. Aleluia. Ampahery ianao ao izy sady amonjy ianao. Hoy ny voalazany ten'Andriamanitra. Ary aza matahotra zany teny lazain'Andriamanitra amin'ny olona izay tantanany. Aza matahotra noho zany aza matahotra ianao fa olona tantanan'Andriamanitra ianao. Aza mierikerika foana na dia misy feo maro samihafa manodidina anao, misy resaka be dia be, misy zavatra ataon'olona aminao. Aza matahotra fa olona tantanan'Andriamanitra ianao. Aza mierikerika hoe sao dia misy ambody mandravaka, sao dia misy tahaka an'izao. Andriamanitra mitantana anao. Aza matahotra ianao fa mitantana anao. Tanana mahery ny tanan'Andriamanitra. Ny maha-zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Isaia 2:7. Isaia 2:7. Ino ny mpanompo izay tantana dia ilay voafidy sady sitraky ny fanahy napetraka tao amin'ny fanahy. Amoaka fitsarana mijetilisa izy. Aleluia. Ho Yahwe, ny zavatra izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona tantanany no ahitantsika fa tena zava-dehibe izany fitantanan'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra hiteny dia izao: apetrak'Andriamanitra amin'ny olona izay tantanany ny fanahy tahaka ny Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe ataon'Andriamanitra amin'ny olona tantanany satria apetrany ao aminy fanahiny azy. Tsy mahagaga raha mahery ny olona tantanan'Andriamanitra. Aleluia. Ary jereo tokoa anie satria ny mpanompo no tantana. Dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Asan'ny Apôstôly 2 dia ny 9:9 manao hoe: ary ny mpanompo nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia amin'ady. Aleluia. Ny mpanompo izay tantanako izy apetraka ao amin'ny fanahy. Hoy ny voalazany ten'Andriamanitra. Ka ny mpanompo amin'ity andro farany ity nalana vavy ametrahan'Andriamanitra ny fanahiny. Ka izany fametrahan'Andriamanitra amintsika ny fanahiny izany dia mampiseho ry rahalahy sy anavavy fa mitantana antsika Andriamanitra. Inona no ahalalako ihany koa fa mitantana Andriamanitra? Io fanahin'Andriamanitra izay apetraka Andriamanitra aminao io. Mampisaotra n'Andriamanitra. Mampisaotra n'Andriamanitra. Zaho mino fa matoa Andriamanitra mametraka ny fanahiny ato anatika mitantana Andriamanitra. Ary matoa Andriamanitra mametraka ny fanahiny ao aminao mitantana anao Andriamanitra. Matoa Andriamanitra mampiasa ny fanahiny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy mitantana antsika Andriamanitra. Aleluia. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Mahita ihany koa isika amin'ny Salamo 119. 119 sy ny 119.
salamy fa raika amin'ny sivifolo. Fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao amin'izay alenao rehetra. Eny an-tana no hitondran'ireo anao, fa ndra ho tafotoana amin'ny vato ny tongotra. Alleluia. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra, satria miaro izay tantanany amin'ny fahavalo Andriamanitra. Alleluia. Iaho betsaka ny fahavalo, mandrofotsy, mandehandeha tahaka ny lona mierina mitady izay arapany divolo izay rehetra ampiasaina. Fa izao rehefa tantanan'Andriamanitra ianao, dia izy no miaro anao. Ary fiarovan'Andriamanitra anao hatramin'izay ka hatramin'izao nahatonganao toy izao. Alleluia. Ary miaro anao ihany koa izy tsy ho tafotoana. Betsaka ny vato manafotoana izay alefa ny fafa, ary ny rina aza dia anao tafotoana ka ho lava ary mipotraka ka tsy hiarina intsony. Eny an-tana no hitondran'ireo anao, fa ndra ho tafotoana ho vato ny tongotra. Indraindray moa misy ny lavo, enina dia lavo azy dia tsy mikaraboka fa lasa ny ten'Andriamanitra. Mety mianjera izy fa tsy mikaraboka. Fa nahoana? Salamo fahafito amin'ny telopolo, andiny fahaefatra. Salamo fahafito amin'ny telopolo, andiny fahaefatra. Na dia lavo aza izy, tsy dia mikaraboka, fa Jehova mitantana azy. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Rehefa eny an-tanan'Andriamanitra ianao, araka ny voalaza, mety misy zavatra manafotoana anao, mety misy zavatra malama mampijera anao, fa na dia lavo aza izy, tsy mikaraboka. Ka hoe potika ny tena, Jehova no mitantana azy amin'ny tany. Alleluia. Zava-dehibe fitantanan'Andriamanitra. Izay andro fahafito amin'ny dimampolo, andiny fahavalo ambin'ny. Izay andro fahafito amin'ny dimampolo, andiny fahavalo ambin'ny. Efa nahita ny lalany aho, nefa asitrana azy. Dia hitari-dalana azy aho, ka ampody ny fiononana ho aminy, soa amin'ny malahelo ao aminy. Alleluia. Efa nahita ny lalany aho, Andriamanitra, nefa asitrana azy dia hitari-dalana azy aho, ka ampody ny fiononana ho aminy, soa amin'ny malahelo. Fitarihana ahatonga fiononana ho an'ny malahelo, ary fanasonana ho an'ny maratra tamin'ny lalak'anera. Ny fitarihan'Andriamanitra, tena ilaina ty fitarihan'Andriamanitra ity, fa miasa amin'ny zavatra maro. Nahita ny lalak'anera zanak'Israely Andriamanitra, ary hitany fa tsy mety izany, sady nandratra azy. Fa izao hitari-dalana azy ray Andriamanitra, ka ampody ny fiononana sy ny fahasambarany. Alleluia. Mahatonga fiononana ny fitondrana Andriamanitra.
rehefa Andriamanitra no hitantana anao sy hitarika anao, ninona zavatra izay mandranitra ny fonao, hiasa Andriamanitra ka ampionina anao. Alleloia. Tsy avelan'Andriamanitra amin'izao fotony ihany ny olona izay tantanany, sady ampaheresy vonjeny, ampionony ny sitrany. Alleloia. Na dia lava tsy avelany mikarama, betsaka ny zavatra izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay tantanany. Zava-dehibe izany. Na tonga ny Davida amin'ny Salamo 120:5, Salamo 120:5, mampandry ahy amin'ny ay maitso izy, mitondra eo amoron'ny ranotony izy. Alleluia. Zany no hitondrana Andriamanitra, zany no hitantanana Andriamanitra. Ny devolana io miezaka manakorotana ny fiainanao, mba hisamboaravoara, tsy hita fiadanana ianao, tsy mahita tory ianao. Fa rehefa hitantana anao Andriamanitra, rehefa hitarika anao Andriamanitra, tian'Andriamanitra ny ampilamina ny sainao, tian'Andriamanitra ny hasalama ny fonao. No zany ampandry anao amin'ny ay maitso izy rehefa hitarika sy hitantana anao Andriamanitra, ary hitondra anao eo amoron'ny ranotony izy. Alleluia. Tsy eo amoron'ny rano manonja-be ka tsy ahita fiadanana ianao mijery an'izany. Ny devolohany manao an'izany. Devoly io manakorotana anao eo. No zany hivavaka isika mba ho tantanan'Andriamanitra, dia hoentiny eo amoron'ny ranotony. Ain'Andriamanitra zany, ary hataon'Andriamanitra zany. Zava-dehibe fitantanan'Andriamanitra. Isaia 2:7, andininy 9. Isaia 2:7, andininy 9. Hitondra ny jamba amin'izay lalana tsy fantany ahy, ary amin'ny lalana tsy fantany no hitariako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany, ary ny mpitontona halamako tsara. Izany zavatra izany no ataoko aminy, ka tsy afoiko izy. Alleluia. Jereo fa rehefa Andriamanitra no mitarika, rehefa izy no mitantana dia izao, ny maizina dia ataony mazava eo anoloanao, ary ny mikitontona rehetra halamany tsara. Alleluia. Maizina ve ny lalakany anao akeky? Ohatra ny mitotona le fiainanao, tsy mahita fiadanana anao, aiza ny mba lalakany, aiza mba misy lalana tsara. Ny lalana tsara dia ny lalana fitarian'Andriamanitra, ka maniriany zany ary mivavaga mangatahany zany. Mila ny fitarian'Andriamanitra ny fiainanao, fa ny aizina dia ho tonga mazava eo anoloanao rehefa Andriamanitra no mitarika anao, satria Jesosy ny fahazavany zao tontolo zao. Alleluia. Anazava ny lalakaleanao, ka io fiainanao io mila ny fitarian'Andriamanitra, mila ny fitantanan'Andriamanitra. Alleluia. Zava-dehibe ny fitondrahan'Andriamanitra. Isaia 2:7, andininy 9. Isaia 2:7, andininy 9. Ary Jehova hitaridalana anao mandrakarivo, sady avoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina azy, sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny saha fitondrano ianao, sy ho tahaka ny loharano boiboika izay tsy mety ritra. Alleluia. Marina arak'izany fa
rehefa mitarika Andriamanitra, rehefa mitantana izy dia mitarika atrazy, tsy mitsahatra amin'izany mihitsy izy. Jehovah hitari-dalana anao mandrakariva. Zany mahazava-dehibe an'ilay fitantanan'Andriamanitra sy ilay fitarihan'Andriamanitra, fa tsy hoe tantanany kely ianao dia velany aty any ianao izay. Hitari-dalana anao mandrakariva, mandrapahafitanao zany, ary tsy avelany ho reraka ny fanahinao. Vokisany ho voalazany ten'Andriamanitra, ho atanjaha ataon'Andriamanitra atao zany, tsy amin'ny alalan'ny mofo ihany, tsy ny mofo ihany ny veloman'olona fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra mba hatonga ny olona tanjaka ary izany manomezan'Andriamanitra antsika ndreny hafatra ireny, fa mpahatanjahana ny fanahintsika satria olona tantanan'Andriamanitra izy. Raha tsy mitantana ny fiangonana ity Andriamanitra, tsy nanome hafatra izy, fa matoa men'Andriamanitra ireny hafatra ireny. Minoy ianao fa olona tantanan'Andriamanitra, ka masotomana rehefa mandreny tenin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Salamo fahavalo amby folo, andininy fahaefatra amby folo. Salamo fahavalo amby folo, andininy fahaefatra amby folo. Fa izany Andriamanitra izany no Andriamanitra mandrak'izay doriny, izy no hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana azy, na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Io no lalana sarotra indrindra, dia ny hidiranao amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra tsy hamelanao irery na hatramin'ny fahafatesana azy, fa mbola hitarika anao ihany izy na dia efa hika amin'ny fahafatesana azy. Alleluia. Ampahery anao izy, anatanjaka anao izy, anome toky anao izy, anome fanantenana anao izy. Eny hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana azy. Zava-dehibe ny fitarihan'Andriamanitra. Atonga ny fanahinao afa-po, ho voky tokoa, na dia mety mandalo karakaina azy ary tany efitra araka ny voalaza teo. Ny fitarihan'Andriamanitra dia atonga ny fanahinao atanjaka, ahita soa ianao sy ny tenin'Andriamanitra, ho tahaka ny saha fitondrana sy ho tahaka ny loharanoboiboika izay tsy mety rehetra. Alleluia. Ka ny mahatany karakaina dia tsy mahakarakaina ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitarihan'Andriamanitra, fa hain'Andriamanitra maboika ny loharano ny boiboika na dia any amin'ny toerana karakaina azy, rehefa tantanan'Andriamanitra sy tarihin'Andriamanitra ny fiainan'olona, ho tahaka ny saha fitondrana ianao. Afa-po mandrakariva ny olona izay nentin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitariana. O filazantsara lioka toko voalohany, andininy fa 7:70, lioka toko voalohany. Amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana, hitarika ny diantsika ho amin'ny lalam-piadana. Alleluia. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao, ho any amin'ny fiadana, ary lalam-piadanana no hitondrany antsika. Ka na dia mandalo ranomasina mena azy, na dia mandalo tany efitra azy, na dia tondraka azy zany on'ny Jordana, na dia hoavam-be azy taranatry ny anakity, tsarovy fa ho any amin'ny fiadanana no hitondran'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Fa tsy hoe rehefa mandalo efitra ianao
dia ndeha hiverina ho any Egypta satria tsy misy anina ty tondraka ny rano betsaka ny fahavalo fa ny lalan'Andriamanitra dia lalam-piadanana ary ho any amin'ny fiadanana zava-dehibe fitondran'Andriamanitra antsika. Alleluia. Ary ny Galatiana 5:5 Galatiana 5:5 fa raha tariny fanahy masina ianao dia tsy mba ambaniny lalàna. Alleluia. Fa raha tariny fanahy masina ianao dia tsy mba ambaniny lalàna. Zava-dehibe ny fitarian'Andriamanitra. Fa raha tariny fanahy masina ianareo dia tsy mba ambaniny lalàna. Tsy azo lalàna no sisy enjena itsony ny olona zay tariny fanahy masina satria afaka mandresy ny fahotana. Rehefa ny fanahin'Andriamanitra tarika anao, tantana anao, dia andresy ny ota ianao. Lehibe ny fitarian'Andriamanitra. Alleluia. Ary raha mijery aza ny vokatry ny fitarian'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra, dia mbola hitohy ny filazana hoe tena zava-dehibe tokoa ty fitondran'Andriamanitra ity. Jereo nge Isaia 1:1. Isaia 1:1 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 1:3 ho tadiavinao izay fanditra aminao fatsohitana ary ho tahaka ny tsinitsiny sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa zaho Jehova Andriamanitrao no hitantana ny taninao kavana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, zaho no hamonjy anao. 1:10 indro menatra sy angaiay izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsiny izy eny ho levina izay miady aminao. Alleluia. Fa nahoana no menatra sy angaiay ny devoly fahavalonao sy izay rehetra misay ho tonga tsinitsiny izy sady ho levina ho tadiavinao izy fa tsy hitanao satria Andriamanitra mitantana anao. Alleluia. 1:1 Isaia 1:1 ikorokasina kopony rivotra izy ary tafidrivotra mely azy. Fa ianao kosa dia iravoravo amin'ny Jehova ary ny ray mason'Israely no reharehanao, zany ho vokatry ny fitantanan'Andriamanitra. Fa na dia izy ady azy dia tsy maintsy afara ny fandresena izany ka tombanao iravoravo amin'ny Jehova ary dia Jesosy no reharehanao. Alleluia. Fa izy no ampandresy anao. Zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Very na dia ho lava zay izy Salamo 7:8 dia tsy mikararoko fa Jehova no mitantana azy amin'ny tany. Zany hoe vokatry ny fitantanan'Andriamanitra dia izao tafajoro ny olona. Ary zany no antony ny fijorontsika fitantanan'Andriamanitra. Efa nianjerana izy fa tsy mikararoko izy, mbola tafajoro ndray izy. Ny antony satria Andriamanitra mitantana azy. Zany no vokatry ny fitantanan'Andriamanitra mahatonga antsika ho tafajoro tahaka azy. Alleluia. Alleluia. Izao no fahatsapana hita vokatry ny fitantanan'Andriamanitra. Genesis 4:7 Genesis 4:7 ary izy sorana ny Jehova Andriamanitra Abrahama to izay tsy nanaisina ny famorapony sy ny fahamarinany taminy to. Fa raha teny an-dalana aho dia notariny Jehova ho amin'ny angonana ny rahany to
Ity dia fahatsapana nananan'ilay mpanompon'ny Abrahama zay ny rany akavady ho any saka ny amin'ny tany zay niaviny any Mesopotamia. Nandresy lahatra azy ny fitantanan'Andriamanitra. Ary tena zava-dehibe satria ny olona rehefa tantanan'Andriamanitra tsy diso adresy mihitsy ny olona tantanan'Andriamanitra. Na dia tsy hitany aza le toeran'Andriamanitra ny mitantana dia tonga tany amin'ny tanàny tany Mesopotamia tany amin'ny fianakaviany amin'ny raha akavady ho anisany. Ny olona tantanan'Andriamanitra tena azo antoka ho tafita. Alleluia, alleluia. Mitantana Andriamanitra, mitarika Andriamanitra, momba Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana nefa ny mitantanan'Andriamanitra io? Amin'ny fomba ahoana ny mitantanan'Andriamanitra tsika? Raha hitantan'Andriamanitra misy endrika maro samihafa sady zay alehoan'Andriamanitra ny fitantanana. Fa izao raha hitantana ny Kolosy Andriamanitra dia zao nambarany teo Isaia 5:4. Isaia 5:4. Androso eo alohanao ary andravina ny totona sy anorotoro ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidi-vy. Zany anisan'ny fomba anankiray zay ataon'Andriamanitra rehefa hitantana izy mandroso eo alohan'ny olona zay tantanany Andriamanitra. Ary zany no antony mampiravina ny totona rehetra. Zany no antony mahatapatapaka ny hidi-vy rehetra. Alleluia. Satria Andriamanitra mandroso eo alohany, miasa eo alohany. Ka raha misy hidi-vy ao dia tapatapahan'Andriamanitra. Raha misy zavatra mitotona ho aravin'Andriamanitra. Alleluia. Dia mandeha amin'ny lalana tsara na io olona tantanany. Tafavoaka ilay olona tantanany fa tsy voasaka ny hidi-vy zay ataony manidy an'izany. Andriamanitra mandroso eo alohan'ny olona zay tantanany. Ka hogaga ny olona ny aminao, fa tsy arakaraka ny aniakanany ianao, tsy arakaraka ny anaovan'izay zavatra ataony ao amin'ny fiainanao. Hogaga izy ahitanao fa ho tafavoaka ianao. Satria Andriamanitra mialohanao. Alleluia. Tsy misy zavatra mahasakana an'Andriamanitra. Raha zafinao dia azo sakanana amin'ny hidi-vy, azo asiana zao, fa Andriamanitra tsy voasakana na ina na ina. Ka hogaga ny olona ahitanao raha lasina vary fa tena tafavoaka ianao. Alleluia. Tena ilaina le fomba fitantanan'Andriamanitra. Fomba hitantanan'Andriamanitra ihany koa Exodus 7:20. Na amin'izay efa voalaza Exodus 7:20. Ary nandeha teo alohan'i Jehova tamin'ny andro raona ratoandro hitari-dalana azy ary tamin'ny andro afo ny andro anazava azy andehanany andro aman'alina. Fomba n'Andriamanitra mihitsy any mandeha eo alohan'ny olona zay tantanany. Tena mpiasa ny andro raona sy ny andro afo Andriamanitra androso alohan'ny zanak'Israely mba handehanany andro aman'alina. Tandindy ny fanahin'Andriamanitra izany zay hitarian'Andriamanitra. Alleluia. Hitarian'Andriamanitra ny olona zay tantanany. Fanahin'Andriamanitra ihany koa zany dia mandroso eo alohantsika. Alleluia. Nandeha teo alohan'i Jehova tamin'ny andro raona. No zany na dia misy aza ny ainany tena mianoka foana le olona tantanan'Andriamanitra. Ka misy ny andro afo, ka na dia misy asa ny aiza dia manazava ny lalakale zanak'Andriamanitra le fitantanan'Andriamanitra. No zany tsy afaka manao ninina ny amboadia sy rehetrarehetra na dia alaza ny andro satria misy fahazavana dia tsy le biby masika. Zany vokatry ny fitantanan'Andriamanitra. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana Jaona 4:17 dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa zay ho rety eo lazainy avokoa ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Satria hitari-dalana ny olona fahamarinana ny fanahy masina
noho izany mamerina indray afaka mandeha andro amanany ny fiainam-panahintsika ry zanak'Andriamanitra ny atia eto ty zao tontolo zao ty na dia voalaza aza fa ito ny aizina manarina ny tany ny aizibity manarina ny firenena misy zany dia volom-panjaka ny fahamaizinana manamaizina ny fony olona sy ny sain'ny olona fa izao fanahin'Andriamanitra miasa antsika afaka mandeha andro amanany tsika afaka manompo an'Andriamanitra manankarevitsika. Alleluia. Fomba hitantanan'Andriamanitra salamy faharaiky amby sivifolo andiny faharaiky ambin'ny folo salamy faharaiky amby sivifolo andiny faharaiky ambin'ny folo fa izy ny andidiny ny anjeliny aminao mba hiaronao amin'izay aleanao rehetra. Fomba ataon'Andriamanitra ihany koa zany ampiasa ny anjeliny ihany koa Andriamanitra rehefa hitantana izy. Mety tsy ho hitanao le anjely fa mitovy manodidina anao izy eny miara-mandeha aminao izy. Alleluia. Ny anjely Jehova mitovy manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Hoy salamy fahaefatra amby telopolo andiny fahafito zany ho any zanak'Andriamanitra rehetra dia misy anjelyn'Andriamanitra tsika tsy mahita fa misy anjely ene oloanao ary misy anjely koa manodidina anay ety. Alleluia. Miara-mandeha amin'ny olon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra ary eo mitantana ny valazan'ny ten'Andriamanitra ty. Fomba ataon'Andriamanitra fosany Saïatiko fahadimy amby efapolo andininy voalohany Saïatiko fahadimy amby efapolo andininy voalohany zao no lazainy Jehova amin'ny voahosiny dia Kirosy izay notantanako ny tananakavanana mba handreseky firenena ho anoloany sy hamahaky ny fehikibo ny mpanjaka mba hamoaky varavarana eo anoloany ka tsy hirindra intsony ny vavahady. Jehova rehefa mitantana dia zao mitantana amin'ny tanany ankavanana izy mba hanehoany ny hery. Alleluia. Alleluia. Eo amin'ny tanana ankavanana no misehoa ny herin'Andriamanitra ary iza moa ny olona izay tantanan'Andriamanitra ka tsy mitafita. Mitafita ianao satria tanan'Andriamanitra mitantana anao tsy misy maharombaka zay eny ampela tanan'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Iny sandro maherin'Andriamanitra iny no hitantanany anao. Salamy fahatelo amby fitopolo andiny fefatra amby roapolo salamy fahatelo amby fitopolo andiny fefatra amby roapolo ny tolotsainao no hitarianao azy aorinan'izany dia ho raisinao any amin'ny voninahitra. Mitantana ny olona amin'ny alalan'ny tolotsainy ihany koa Andriamanitra zany no ataony. Alleluia. Miteny izy manolotsain'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny reny no hitantanan'Andriamanitra ka tsarofany Baiboly dia feno ny tolotsain'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra izay tokony haratsika. Tsarofa mitantana antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny reny teny rehetra ireny reny tolotsaina omen'Andriamanitra ireny raisa izy ireny. Mika toko fahena andiny fahefatra Mika toko fahena andiny fahefatra fa netiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao sady navotako avy tao amin'ny tranon'andevozana dia nirako teo alohanao Mosesy sy Arona ary Miriam. Fomba anankiray ihany koa ty izay hitondran'Andriamanitra sy hitarian'Andriamanitra ny olona nirako eo alohanao Mosesy sy Arona ary Miriam. Tsy ny andry hafa na ny andraona ihany tsy Jehova ihany mandeha eo aloha ny rano eo alohanao sy Mosesy sy Arona ary Miriam. Zany ihany koa nataon'Andriamanitra rehefa hitantana sy hitariky izy manendry any Mosesy sy Arona ary Miriam Andriamanitra manendry olona avy ato amin'ny ankonan'Andriamanitra na manendry olona avy ampino izy izay ataony fitaovana hitantana sy hitarika ny zanak'Andriamanitra ary tsy azontsika hialana zany manao an'izany Andriamanitra. Jereo ny Deutéronome toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lahinao tahaka no atsangan Jehova Andriamanitra ho anao izy no hoenoenareo. Tsy mpaminany avy any an-danitra fa mpaminany avy eo aminao avy amin'ny raha
izy no elon'Andriamanitra. Ka misaoran'Andriamanitra isika raha manangana mpanompon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity Andriamanitra. Atao inona ireny? Atsangan'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra fitaovana hitarika ny fiangonana, ka izy no enoinareo izy. Satria rehefa miteny ireny ka apetraka ao anatin'ny fitariana, ny fitatana mba hitariana ny fiangonana. Ka raha sanatria tsy mihaino azy n'olona dia zay mandalo dia tsy olona ny lava. Fa Andriamanitra zay manome atsika ny fanahy masina. Ny Tesaloniana voalohany 4:4. Tandrema ary mba mandalo ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra. Ary raisy avokoa zany fomba ataon'Andriamanitra mba hitoran'Andriamanitra sy tantanan'Andriamanitra ny olona zany. Efa maraparana zao ny fanontaniana zay apetrako aminao. Tianao ve ny tantanan'Andriamanitra ny fiainana? Tianao ve ny hitarian'Andriamanitra anao malakarivo? Ka ho an'izay rehetra teo tantanan'Andriamanitra, ho an'izay rehetra teo tarian'Andriamanitra. Zao ny voasoratra atao amin'ny Joba 4:9. Joba 4:9. Ino Andriamanitra tsy hanary ny olona tsy manatsiny na hanampy ny mpanao azy. Zany hoe hitantana ny olona tsy manatsiny zany Andriamanitra. Tsy hanary ny olona tsy manatsiny Andriamanitra. Hiaraka amin'ny olio Andriamanitra, omba ny olio Andriamanitra. Olona tsy manatsiny. Ahoana zany olona tsy manatsiny ao anatrehan'Andriamanitra? Kolosiana 2:2 sy ny 7:7. Tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesany mba hatolono masina sady tsy hanatsiny amam-pondro eo anatrehany raha maharitra ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zay efa renareo sady toriana tamin'olona rehetra tambaninany. Ary zany nanaovanay Paoly ho mpanompo. Zany olona tsy manatsiny ary tsy hanatsiny zany dia zao olona maharitra ny finoana, olona mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara. Ho ianao zay efa nahazo finoana tsara, finoana marina amin'ny Jesosy Kristy, aza miala amin'izany fa hitantananao Andriamanitra. Fa raha mihevitra amin'ny finoana ianao, Andriamanitra tsy hitantana ny olona mihevitra amin'ny finoana. Aza mba mihevitra amin'ny finoana ny marina, aza mba mihevitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ianao raha tianao tantanan'Andriamanitra. Alleluia. Iza moa no tantanan'Andriamanitra? Olona tahaka ny ahoana no tantanan'Andriamanitra? Jereo reny olona ny tantanany tompo ireny. Isaia 4:9 sy ny 5. Isaia 4:9. Israely mpanompo, Jakoba zay nofidiko, taranaka Abrahama sakaiza, ianao zay efa nitantanako avy tany amin'ny farany tany. Ka tsy ny olona rehetra moa no tantanan'Andriamanitra sy ny tantariana, fa ny mpanompony no tantanan'Andriamanitra. Ny olom-bofidiny zany no tantanan'Andriamanitra. Ny sakaizany zany no tantanan'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra marina zany no tantanan'Andriamanitra. Ny tena olom-bovonjy marina zany no tantanan'Andriamanitra. Alleluia. Ary zany no amposihana anao anao teny anapa-kevitra ho an'i Jesosy Kristy mba hatonga ny fiainanao ho tantanan'Andriamanitra. Io zany hoe tantana atombo tariwa momba ahy ambino aro nefa ianao tsy manaiky ny tena ho an'Andriamanitra.
mpanompo ny sakaizany, ny olom-bo fidy, ny olom-bo vonjomary, ny olona zay tena manompo tena maro. Ko raha tianao ny tantanan'Andriamanitra, aza mangatakandro intsony ianao, manoratena ho an'Andriamanitra, fa manomboka anio teo tantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Alleluia. Ka ny zavatra zay tianao marina ary teo tantanan'Andriamanitra ianao, dia aoka hifanaraka tsara amin'ireo zavatra marany ten'Andriamanitra ireo. Fa izany mampanompon'Andriamanitra zany anieka tsy aminteny fotsiny ihany. Fa manahoana moa zany mpanompon'Andriamanitra izany? Zany koa tsy midika hoe ny pasteur ihany na ny evangeliste ihany ny olona fa lizaliza manompo an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Ka manahoana zany mpanompon'Andriamanitra zany? Zay tantanan'Andriamanitra, zany olo voafidin'Andriamanitra zany. Petera voalohany toko faharoa andimy fahaenina ambin'ny folo. Petera voalohany toko faharoa andimy fahaenina. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafanareo amin'ny fanaronana ny ratsy, fa toy ny mpanompon'Andriamanitra. Koa izany mpanompon'Andriamanitra izany dia olona afaka, tsy ady vosim-paotana intsony, ary tsy manararaotra ny fahafahany anaronana ny zava-dratsy zay natao, fa tsy maintsy aseho manakariva ny maha-olonafaka ny olonafaka sy ny maha-olom-bavonjy ny olom-bavonjy. Karaha zany toerana misy anao, azo antoka fa hitantananao mandrakariva Andriamanitra. Fa zany anie le mampanompon'Andriamanitra tsy anarana fotsiny ihany, olonafaka zany. Romanina toko fahaenina dimy faharoa amby roapolo, toko fahaenina dimy faharoa amby roapolo. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny otana ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasina, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Koa izany mpanompon'Andriamanitra zany satria efa natao afaka amin'ny ota, dia ho hita mandrakariva ny fahamasina. Zany ny olona ho tantanan'Andriamanitra, zany le mpanompo ho tantana, miaina ny fahamasina, mpiaina. Ka raha tianao ny tantanan'Andriamanitra, aza miandro teren'ny olona zay ny olona nareo tsy manam-pahamasina na rehefa toriana zany tafotoana ny sasany. Mba hitanao moa ny mahazava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra. Fa raha tianao tantanan'Andriamanitra ny fiainanao, mana-masina tena. Zany mpanompo tantanan'Andriamanitra zany ifesana toko fahaenina, andiny fahaenina sy fahafito, andiny fahaenina sy fahafito. Tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpinasitraka amin'olo, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'izao. Amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'olona. Alleluia. Zany mpanompon'Andriamanitra izany dia olona mpanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, ary amin'ny sitrapo ataovy zany fa hitantananao Andriamanitra. Alleluia. Amin'ny sitrapo manao ny fanompoana toy ny an'ny tompo, fa tsy an'olona voalazany ten'Andriamanitra. Galatiana toko voalohany andiny fahafolo, Galatiana toko voalohany andiny fahafolo. Koa ankehitriny ho an'olona valo areseko lahatra sa ho an'Andriamanitra, sa mila sitraka amin'olona. Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Koa izany mpanompon'i Kristy tantanany zany dia tsy mila sitraka amin'olombelona, fa amin'Andriamanitra mitantana azy. Koa rehefa ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ila sitraka amin'olona izy, lavy zany. Ary rehefa misy manesy lahatra azy dia zao tsy anaika an'izany izy. Alleluia. Dia hitantananao Andriamanitra rehefa manao izay mahafaly an'Andriamanitra ianareo ny sakaiza. Filazantsara ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo. Ianareo no sakaizako raha manao araka zay andidiako anareo. Mijery le olona tantanan'Andriamanitra. Raha teo tantanany tompo ianao, Abrahama mpanompo, sakaiza, olom-bo fidy. Ka ianareo ny sakaizako izy raha manao zay andidiako anareo. Ho ny tantanan'i Abrahama sakaizany Andriamanitra,
ary zany olona tena sakaizan'Andriamanitra manao izay andidiany rehetra. Atao viary izay andidiany tompo fa hitanao fa hitantananao Andriamanitra. Alleluia. Manao fa tena ho sakaizany tompoko ianao ka anao izay lazaina amin'izay rehetra andidiany ianao fa hitanao hitantananao Andriamanitra na mihinana amin'inona arinaizana izy. Jerena hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olona tantanana. Ny olona tantanan'Andriamanitra farany. Salamo 5:20. Salamo 5:20. Mitarika ny mpandefitra marina izy ary ampianariny ny lalany ny mpandefitra. Mitarika ny mpandefitra marina izy. Ny olona tantanan'Andriamanitra, ny olona tarian'Andriamanitra dia ny olona izay manisy teny. Mpandefitra, mpanetry teny izany. Alleluia. Le olona mankatòa mampandefitra an'ity tena ity, mampandefitra ny izao rehetra fa manaiky an'Andriamanitra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky ny teny Jesosy Kristy ary mankatòa na ty hatramin'ny fahafatesana. Izay rehefa netretena nampianarina mitarika ny mpandefitra amin'ny mamy izy ho voalaza ny ten'Andriamanitra. Raha mba mahay manetry teny ianao, hitanao fa hitarikanao Andriamanitra, hitantananao Andriamanitra. Anatanteraka ny vavaka amin'izay isika. Eto mpamarana ny fampahomana ianao. Hoy Davida hoe: eny sy tario aho Andriamanitra, na koa hoe tantano aho Andriamanitra. Satria tsy ahy lalakabe, ny tompo Andriamanitra ihany no tena mahalala ny lalana izay tokony hisoa. Tantano aho Andriamanitra, tazomo ny tanako. Mba firy hoe ny hanolotra ny tanako tantanan'Andriamanitra anty andro ity. Mba tena vonina hanolotra ny fiainanao, tenanao ho an'Andriamanitra, ho tantanany tompo ve ianao. Sa mbola tsy afo hanolotra ny tenanao. Aleo ihany aho mandeha araka ny fitarihan'ny saiko, mandeha amin'izay everiko fa mety. Tsarovy anefa reny fahamarinatra. Betsaka ny fahafaly, betsaka ny zavatra izay tsy vita ny herinao mampelona, mila ny fitantanana. Raha izao aloha dia agataka azony sy tario aho Andriamanitra, tantano aho Andriamanitra, tsy manakely, tsy sahy mandroso raha tsy misy anao. Alleluia. Fa rehefa Andriamanitra ny tantana, ny malemy tonga mahery satria mampahery izay tantanany Andriamanitra. Alleluia. Ary minohy ianao rehefa mivavaka, minohy ianao rehefa mivavaka, ka manolotra ny fiainanao, manolotra ny tananao ho tantanan'Andriamanitra sy ho tarian'Andriamanitra. Aza miherikerika intsony, aza manana, aza matahotra, hitantananao Andriamanitra. Vonina ve ianao anao an'izany vavaka zany mivavaka lehibe izay ataotsy, tantano aho Andriamanitra. Ary tsy ho antenanao ihany, mivavao ho an'ny hafa ihany, indrindra fa ny fiangonantsika, tantano sy tario ny fiangonana Jesosy mamonjy Andriamanitra. 9:7 anomanantsika ny fotsika izay hira izay hiara-hitsangantsika rehetra hanao an'io hira io. Azony sy tario Andriamanitra, efa vita izany hivavaka isika, ngataka iray saina. Raha sitrakao dia sandrato milamina ny tany, tia Andriamanitra, tariana. 9:7
atao zava-dehibe ho anao zany vavaka izany. Mila ny fitarian'Andriamanitra ianao, mila ny fitantanan'Andriamanitra ianao, tsy mahavita tena ianao, tsy anao lalakarenao fa n'Andriamanitra. Raha tsy Andriamanitra mitarika ny fiainanao amin'ny tana maheno dia tsy ho tafita ianao, fa zoantoka kosa fa ho tafita ianao satria Andriamanitra mitantana samy mivavaka fomba rehetra. Alleluia, alleluia. Terahina ny anaranao masina, nankalazaina ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Mety izay miantso ny anaranao Tompo, mangataka anao izay, mangataka ny tananao Tompo hitantananao. Tario izay mamorafo aminay Andriamanitra, raha misy zavatra manakana anao tsy hitantana ary tsy hitarika, fa ianao Tompo no hitantana ny fiaina tsirairay avy ary tsy fiangonana. Ianao izay manana olana ihany keo, hitantana anao aneny Tompo ka amany olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra, jereo ny olonao, jereo ny tsirairay avy. Betsaka ny zavatra izay tsy vitan'ny herinay amin'ny maha-olombelonanay, ny olana maro samihafa. Asehoy fa mitantana azy ny ianao Tompo, ahafahan'ny olana eo amin'ny fiainany. Andriamanitra, miasany ianao, anao izay mila famonjena, tantana anao aneny Tompo ka hamonjy ianao. Fonjeo izy Tompo amin'ny famatorana rehetra, fonjeo izy amin'ny zavatra tsy rehetra, fonjeo izy amin'ny asany maizina sy ny asany teviny rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy Nazareta, asaona mandidy ny asany maizina izay mamatotra ny olona amin'ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitantana anao aneny Tompo ka hitay anao, angatahantsika izany, angatahantsika izany. Andriamanitra dia mitay ny olona izay tantanany. Alleluia. Andriamanitra, jereo ny olonao, jereo ny tsirairay avy, jereo ny fiangonanao. Hainao atao Tompo ny mitay ny olonao izay tantananao. Na dia mitany hevitra azy, na dia miaratsy azy izao fiainana izao, na dia miasarotra azy Tompo, ianao no hita ny olonao satria mitantana ny ty fiangonana ity anenao. Asehoy amin'ny tsirairay avy zany Tompo, tahio izy mo voninahitra ny anaranao. Sotranao mrenga Tompo, terahiko ny fahalebiazanao. Enina ambin'ny folo sy dimanjato, andiny faharoa sy fahatelo. Tenga vina reo rahalahy.